Oui, coucou de faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny page Rijasoa Manana. Araka ny fotoana ny fanomezana de androany hariva antsika no hiresaka momba ny cyberbullying na ny cyberintimidation na ny antsoina amin'ny teny gasy hoe fampiororona amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Cyberintimidation zany hoe misy intimidation na fampiororona ataon'ny olona zay tsy fasafasa akory izy io fa olona miainga any alavitra any fa saingy mampiasa ny teknôlôjia izy. Zany hoe olona tsy azonao tsapahi-tanana anefa kosany ny présence-ny tena zany hoe na ny fisiny tena tsapanao sy fantatrao. Averiko tsara andre mandeha zany ny atao hoe cyberintimidation zany de misy olona à distance any mampiasa ny teknôlôjia toy ny Facebook zay tena ampiasaintsika malagasy, de any izy no mampiororo zany de mampiororo ny membre ny communauté ao am'zany tambajotra zany. Zany hoe olona tsy hitanao maso izy, tsy eo fa olona à distance any lavitra be any zany izy no mampiororo anao. De tena torakovitra tokoa zany ianao satria ny efeny de tena misy tokoa. De misy zavatra anankidimy zany no resantsika eto androany. Voalohany zany de hoe inona ny atao hoe cyberintimidation, de faharoa tsika hiresaka an'ilay olona malaza am'zany ato amin'ny tavam-boky. Fahatelo ny fomba fiatrehana ny fampiororona sy ny mpampiororo sy ny intimidateur. De ny fahaefatra question et réponse. De fahadimy partage et témoignage. Nanao antso moa zany za teto miantso atsika rehetra nambanina be de be ny olona voambanimbany olona io teto amin'ny Facebook. Miantso anareo rehetra zay nataony vendrana rehetra fa androany tsika de hiresaka momba an'izy io. Tsy vitsy ny olona nataony olona io hoe vendrana teto amin'ny tavany teto. Tsy vitsy tsika nompainy teto amin'ny tavany teto. Tsy vitsy tsika no rabirabiny ny fivavahantsika. Nanao tena nitevatevainy tena hoe nataony maivana ohatran'ny volomborona mihitsiny. Ny fivavahana kristianina mahavaivay mihitsy zany. Tena hoe ataontsika hoe ny feritraina natahotra ny tebiteby na ny mpitondra fivavahana na ny kristianina. Tena hoe harcèlement mihitsiny zany. Intimidation, harcèlement. De nabokaina zany ny fivavahana. Natsatsoina ny tarehinao sy ny bikanao. Nisy nampitahana tamin'ny biby mihitsiny. Hoe ny tarehinao iny de ohatran'ny tavany zao. Ny anaranao ohatran'izao. Olona tokana io mampiororo io. Olona tokana. Io mavita manao an'izany io. De zany nantsona anareo. Za mo hatram'izay manaraka ihany mahita tsara fa tamitindray mitoraka aty de za mihitsy no lasibatra. Zany hoe za mihitsy no tena hoe ataontsika hoe sany ny antsiny ady zany. Rehefa nilaza hoe any amin'ny domaine nako le izy, rehefa nilaza za tamin'ny fanabeazana hoe rehefa ny fianarana langue ozy de mila contexte, situation ary circonstance ny langue io ianaran'ny olona sy ivelomany ary iainany zay vao afaka mianatra izy. Profony zany tadidinareo, ndraindray tsika mianatra manao cours de français ohatra
na cours de anglais na vita hatramin'ny level ABC de rehefa aveo nandritry ny fotoana maritra tsy niteny an'le izy mihitsiny nefa de nanao speech zao nanao mémoire zao de adiny tanteraka le izy zay no mahatonga ny hoe ny langue satria tsika eto Madagasikara tsy miteny frantsay raha makany Analakely ianao raha makany naiza misy alenao tsy frantsay ny langue ampiasainao fa miteny gasy daholo raha tsy hoe anga sekoly langue française reny zany no ianaranao de zay le situation le teneniko eto hoe tsy possible amitsika miteny anglisy zany moa de lavitra be tsy possible ny langue zany mila miaina amle circonstance ianao de mila miaina amle situation de mitovy am'zany rehefa makany andafy na tsy nahay ninina ranao na niveau garabola fa rehefa tongany miplonge amle société indrindra ny ankizy alefanao mandeha mianatra de mivadika ho azy ny lelany satria iny foana no reny isanandro azonareo ve le eo zay zany le izy de zay zany no laviny olona io hoe disony zany nefa le olona nandray maraina azany tsy nianatra education de nitonontonony am'zay moko ny anarako hoe ozy le Rijasoa tsy fatako na sipa na inona izy fa de diso aloha zavatra teneniny fady anay tavaratra tonontonony anarana zany tompoko fady anay zany tonontonony anarana zany aminay ny olo dehibe sady mianatra fomba malagasy antsika tsy tononona amin'ny anarany indrindra olona efa manana zafy kely ohatranay za efa lojafy tsy hoela tsy azo tononona amin'ny anarany fa tsy maintsy atao hoe mamany rado zany zanakay voalohany na hoe Yann fa izy de niteny hoe Rijasoa karaha matoa zany ianao sady tsy fanajana zany le olona tsy hainao le domaine tsy hainao de zay zany no napatonga anaka hoe bon masahana ka zany ty olona ty de andraso fa ataoko am'fanaovana azy satria ny olona rehetra hatram'izay teto nangina daholy hoe zay mangina volamena mangina fa aza miady amin'io non misy approche isan-karazany entinao miatrika ny olona zay interlocuteur anao de am'ty karazana interlocuteur anankiray ty zany rehefa hifanehatra aminazy ianao de tsy maintsy midina amin'ny niveaony ohatra zany hitanareo zazakely 2 ans 3 ans anao tsy mitsangana ambony be ary miresaka aminazy fa soit anao miondrika mandeha au niveau zany de mifampijery ny masonareo soit izy apetraka anao ambony latabatra de mifankahita anareo zay zany le izy de tsy maintsy midina amin'ny niveaony mba ineutralisena anazy sy idestabilisena anazy zay zany le stratégie eto de zay moa ny antso anareo hitako tena lasibatra teto artiste vitsivitsy tena hoe milay nareo nareo endry zany hitako hoe nanaja tena tsara mihitsiny fa za tsy ohatran'izay le fanabeazana zany fa famaizana ny olona antisocial sy mieboebo salamreny sy manaporitra sy manao intimidation sy harcèlement virtuel eto amin'ny tambazotro ohatran'ireny de tena mila de nareo manampahaizana koa tratran'izany daholo reo tsy nandihy fianarana moa de vome abokaina sala amin'inona reny tratra daholo zany ny sokajin'olona rehetra ny vehivavy de tena sany ny vehivavy io zany na manambady na tsy manambady na azo trophée na vadim-bazaha na inona reo olo tsotra zany hoe malagasy tsy vaky volo zany de hita hoe tena hoe nedivany olona io tena hoe il suffit zany tsy fantatra hoe nanao inona anazy le olona tsy voatery nanao ninina anazy fa tena hitanao mihitsiny zany hoe le olona lianady le olona miseho manjaka tokana le olona tena hoe miharcele zany de
zay zany ny fampidirana aloha fa hiditra amle tena izy za. Inona ny ataon'olona amin'ny cyberharcèlement na cyberintimidation? Ny ataony zany de manao teny mahery mandratra fonao izy de atonga anao tsy te hierika atsony zany. Zay le izy, atonga anao alahelo, atonga anao tsy atoko tena, atonga anao lazainy zany anao hoe vendrana anao, niveau T2 anao, anao ve waiza, enao nge tsy makaizy, enao olona ratsy tarebe ohatran'ny tavatsovaly io, enao ohatran'izao zany hoe zavatra be de be zany ny asesika ny ao andohanao. Zay le izy, intimideny anao, intimideny zany anao de soit am vidéo ohatran'izao, soit am commentaire de partageny be de be satria izy manana compte vorondolo be de be, manana adresse email roapolo eo izy. De reny roapolo reny mety manana compte roapolo avy. De alefany zany ny amanjatony tonga de manapotika anao sy manimba ny sainao. Zany hoe tsisy ohatrany hoe tsisy nikapoka anao. Ohatrany hoe izy ange tsy eo hoe fa le teny tonga de tafiditra any anatin'ny fonao sy any anatin'ny sainao de manimba anao. Resitsika ohatra nge ny zazakely. Ry zazakely mianatra miteny. Inona tenenitsika anazy voalohany? Ny anarany sy zavatra teneny de ino no averiny sy tafalatsaka ao andohany. De alève sara an-tsaina hoe enao tenenina isan'andro hoe vendrana anao, tsy mahay ninina anao, ratsy anao, manenganina anao azafady am'le fitenenana. Inona ko niveau T2 anao, tsisy ilavana anao. De ny teny misy pouvoir miaraka aminy. Zany hoe ny teny tsy mandendefa tany, fa ny teny zany misy hery miaraka aminy de ohatrany hoe tena mandaitra aminao le izy. Azonareo le izy. De ohatrany hoe misy zany ny olona vokatr' zay za mino aminareo reo fa misy tratran'izany de tsy te herika andalo ato tsony satria so de mahazo teny marary indray. Zay le traumatisme psychologique zay. Zany hoe ohatrany hoe tsy te herika Facebook tsony anao satria mety mipetahany olona io. Indre mandeha anao mba nanao commentaire na mba naneho hevitra de iny anao fa tsy te herika tsony. Ary le izy tsy vitany hoe anao tsy te herika fa atrany amin'ny nofinao, atrany amin'ny subconscience anao any. Rehefa matory anao mety taitra tampoka mihitsy hoe naninona zany, lasa tsy matoko tena tsony anao, lasa ohatrany hoe mamoy fo anao. Zany ny ataony reny intimidateur à distance reny. Ary zany ny ataon'io olona malaza, mpampiroro atsika malagasy ato amin'ny Facebook io. Iza moa zany izy io? Iza io olona io? Tiako tenenina aminareo fotsiny zany aloha de zao, ametraka fanontaniana za. Ny olona tena manampahaizana ve aminareo de manambany olona? Averiko tsara andre mandeha le fanontaniako. Ny olona tena manampahaizana ve de manambany olona sy manabaty olona sy manavendrana olona? Tsy avetrano ny valiny zany. Ny feno, nareo manohy azy, tsy mba mikobana. De io zany le mampieritreritra hoe tena mahay tokoa ve ty olona mpampiroro atsika ty? Tena inona tokoa ve le fahaizan'izy io? Za nangataka debat taminy hoe tero ranga raisiray satria nenay zany za moko aloha tsy afaka miady aminazy amin'ny sandry satria za vehivavy. Fa raha lehilahy iny na raha vehivavy mitovy aminahy tena nangatako seul de niakatra tatami zahay. Azonareo? Fa za vehivavy. De donc zany débat no nangatako taminazy. Na rirarira. Za tsy anao de zo apôstôly ndray no anao débat aminy. Inona ny dikan'izany? Zany ve le olona mitono tena hoe za intelligent, nareo vendrana. Za milamina tsara ny fiainako aty, milamina amin'ny ahoana. Eo koa zany mbola baraingo ngeza be eo hoe milamina
ahoana. Nareo ve fa nahita ny olona io hoe miara-misakafo amin'ny ankohonany? Tsy mampieritreritra nareo ve zany olona milaza ho milamina fiainana hoe sambatra mihinana solo foana, mihinan-drery. Zay fotsiny zany defa mampieritreritra. Manan-janaka izy. Nareo ve mieritreritra hoe zanaka mba hoviana ny zanany miresaka momba anazy? Hoviana. Tsisy. Za mino fa menatra anazy ny zanany. Menatra. De olona ohatran'izany ve? De hoe manahoana ny fiainany? De mbola resta savoir koa ianareo mihinany fatiny fa zahay misy trano. Efa nisy nahita ve ny tranony nivoaka teo amin'ny tomobile izy niditra tao an-trano. Zahay efa namoaka an'izany nenay tany Amerika, fa navoakako teto. Hoe iny zay miditra ny trano, tetezina ny trano. Efa nisy nahita ve? Efitra firy ve izy? Ka zao ny zavatra tsy mampety an'le izy. Tsy fampitahana amin'ny nenay aty Madagasikara le izy. Ramsea. Tsy ampitahana amin'ny fahoriana ty fampitaha amin'ny standingan'ny fiainan'olona any misy anao any andafy any. De ny fiainan'olona any manahoana ny anao par rapport amin'ny endry zareo. De tena hoe ambony tokoa ve? De tena hoe mety lavitra kokoa ve? Fa sa hoe manjaka ny tokamaso eo anatrehan'ny jamba. Zay zany, voalohany zany resaka fahaizana. Hoe inona marina, inona le zavatra nianarana, ny zavatra fantako aloha, de ny resaka teto zay de tsy mahay mamaky izy. Zavatra colleagues ny tao amin'ny LinkedIn satria izy moa mavita mandeha misavasava profilan'olona io. Satria ny asany tadidio tsara fa ny asany de eto. Izy zany tena hoe mandany fotoana eto amin'ity de mitady proie izy, mitady hoe izy indray ny cible. Azonareo le izy. Zany hoe efa asany zany io de vitany mihitsy nandeha nitskarika ny profilako tao amin'ny LinkedIn zay efa tsy nietseko angamba fa 2 taona zay. Za tsy mampiditra zavatra ao mihitsy. De io zany io tao amin'ny LinkedIn io misy soratra hoe colleagues. De ny vakiny hoe collège. Dika zany collège zany izy zay mbola college. Ny atao hoe college amin'ny système américain de université izy io fa bac plus 2 nomeny. Lazay ny mpampianatra ny CEG ho ny recommandé ana. Vita iny araka ny source ndray ozy izy ny Wikipédia. Wikipédia ve des sources ho an'olona miseho azy intelligent. Nangasy aty Madagasikara za mampiasa Google mandeha mijery amin'ny telefona. Mba tsy mampiasa Wikipédia zany, ampianarina mihitsy ny ankizy vo any amin'ny CEG hoe ny Wikipédia zany tsy source. Donc zany Wikipédia no entiny eo ary any amin'ny vidéo any zany hoe tao amin'ny Wikipédia zao. De zany ve le olona mahay? Zany ve le olona manambanimbany atsika io, manavendrana atsika, manao atsika T2 io? Zay nge le fahaizany. Natao tao hoe andao ny débat amin'ny teny anglisy. Tsy mety ka. Tsy mety satria izy amin'ny teny anglais za ozy mahay teny komoriana. Ok, tairo arana atao amin'ny teny malagasy. Za tsy adevitra aminao fa anao tsy ohatran'izao. Aiza ve des sujets d'éducation. Ok, ava-dio politika indray arano Ianao no mifidy ny sujet. Naririrany finalement ny apôstôly zao zany no manao débat aminy. Bon, averiko tsara ndre mandeha. Intellectuellement zany mampisalasala. Tsy fantatro hoe inona marina ny tena fahaizany, tena misy diplôme ve? Diplôme sy zay moa ny geste ny teto hoe diplôme sy ny fahaizana. Ny olona misy diplôme tsy voatery manam-pahaizana. Fa ny fahitako anazy ity sady tsisy diplôme no tsisy fahaizana. De zany ve ny olona manambanimbany atsika? Tsy ekena zany. Faharoa, le fananana amizay.
Inona tsara le fananana aloha e? Manana inona izy par rapport amin'inona? Azonareo? Tsy mitovy ny ety Madagasikara zany tsika. Ny ety Madagasikara zany tsika normal be raha tsy manana e. Afaka manino moa zany? Mety hoe hevitra ray de ao daholo matory de ao ny salon sy ny sisa. Fa any an-dafy any tsy ohatran'izany. Fa mba misy tsaratsara fa inona am'izay zany le tsaratsara ny anazy. Le hoe mandeha train makany médecin any Allemagne, inona zao ny extraordinaire am'izany? Hoe mandeha train médecin miala avy ao a Suisse makany Allemagne, inona zao ny extraordinaire an'izany? Samba ny olona nanao an'izany ve izy? Avy any Europe manao vacances any Amerika, inona zao ny extraordinaire am'izany? Invité namako za am Christmas am Noël, inona zao zany? Inona zao ny vaovao am'izany? Raha hoe nakany amin'ny volana ianao, niaraka tamina za hoe nakany amin'ny espace lunaire, zay tena hoe nisokatra ny voamasonay gasy. Hoe satria mety mbola tsisy malagasy mihitsy nakany amin'ny volana. Fa ianao mandeha avion, ianao mandeha train, tsy zavatra extraordinaire. Ka zay nataoko hoe manjaka ny tokamaso eo anatreha jamba. De zany ny andesina manana atsika eto. Okay, averiko tsara andre mandeha voateniko zany teo le fahaizana. Mbola mampieritreritra ny fananana mbola baraingo satria zavatra tokony ordinaire asina levure sy carbonetra de atao hoe extravagant. Hoe médecin any Allemagne, manao maraina mandeha misakafo any France, manina de inona ary zany le izy. Satria zany hoe gasy kely eto de mety adalaina. Tsy T2 daholo le gasy ka. Tsy T2 daholo, enao no mametraka ny gasy T2. Ary nefa za manao hoe enao mihitsy no mety ho T2. Raha zao raisonnement-nao zao. Raha zany mijery Wikipédia zany possible T2 zany. Donc zany intellectuellement ty olona mpampiororo atsika rehetrarehetra ty intellectuellement mbola mila remise en question. Faharoa matériellement tena mbola tsy hitako hoe inona le tena exceptionnel ao aminy. Za tsy mahita mihitsy. Raha tsy hoe makany amin'ny volana izy na makany amin'ny tsy fantako any amin'ny Antarctique, hitanareo reny atao hoe exploration anyenjana makany amin'izany Arctique sy Antarctique zany. Fa hoe makany za voatany Canada, za makany États-Unis, inona no maha extraordinaire am'izany? Ny gasy kely no lololona am'izany. Fa zay mahalala hoe tsisy rien d'extraordinaire. Idirantsika am'izay le fahatelo, psychologiquement, socialement. Normal ve zany? Normal ve zany hoe enao misy communauté locale eo amin'ny toerana misy anao. De enao rejeté ny communauté locale anao io. Ovina mba nisy fety niaraka tao amin'ny toerana niarahany io izy. Ovina mba hoe hitanareo tao namoaka tato hoe ndreto zahay gasy tato Suisse nanao fety de tao io olona io. Zay fotsiny defa mampieritreritra. Taiza mba nisy hoe fety de tonga ny zanany. Hoe nandeha nanao anazy. Taiza nisy an'izany. Tsisy. Defa io zany ianao defa mieritreritra hoe misy quelque chose ato. De niavany ety Madagasikara tsy mila ampifandraisindraisina aminazy. Mihitsy le resaka tsy mila ampifandraisina aminazy mihitsy zany niavany ety Madagasikara. Hoe menatra. De zany ve? Tena hoe hitanao zany hoe olona socialement sy familialement tsy savafa miseho fotsiny zany. Oui, vantara miseho zany hoe te ho zavatra. Hoe ty ny zanako manana fahaizana an'izao, ny zanako manana fahaizana an'izao, impiry ianao namangy an'io zanako ao io tany. Za zao namangy zanako tany Kenya.
mianatra any Kenya zanako. Zana manginy zanako tany. Zana manginy zanako rehefa vita fianarana zanako tany Amerika. Taiza izy tamin'ireo zazareo. Azonareo le izy hoe misy zavatra tsy mikolla zany ao hoe hofa-trano Paris ohatrinona ozinareo. Lafo be nge. De maninona izy tsy mipetraka miaraka amin'ny dadany nefa ny tsisy atao akory. Ny antony de tsy te hifanerasera. Donc zany mampieritreritra baraingo koa zany. Baraingo koa zany ny atao hoe vie familiale ny anazy. Ka noho io teneniko eto zany satria noho io vie familiale instable io zany, noho io vie familiale tsy milamina io, de zay mahatonga an'le réaction hoe tambatra ao zany le colère, tambatra ao le atezerana sy le frustration, de mitady proie, mitady olona zay ho atao victime zany izy anenjanana amoana an'le izy. De izy any atao am'zany atsika malagasy. Atsika malagasy eto amin'ny Facebook mba mandeha miala voly de ripahany daholy. Zay teneniny daholy zany hoe ty ratsy, ty ohatran'izao, ty vendrana, ty ohatran'izao. Zay zany ny anazy. De tsy mahagaga. Tsy mahagaga raha fa ohatra ka hoe manina moa zany hoe frustré izy. Satria tena hoe tsisy namana izy de zao zany somary déstabilisé izy am'zao satria ato mila buse izy, mila j'aime sy j'adore. De nefany ny mpanaraka anazy zany zao de efa miteny aminazy hoe raiketo le débat, efa tsy poro anazy. Asa nazonareo le izy de nefa ny ato zany no ataotsika hoe refuge. Azonareo ny olona antisocial, ny olona tsy mahita maminy amin'ny fiainana, ny olona misy olana ara-piarahamonina amin'ny fiainana zany de ato amin'ity tavany ity no mitady j'aime zany hoe mivelona amin'ny j'aime, partage, j'adore, ary indrindrindrindra mivelona amin'ny fanaratsiratsiana olona sy fanavendranana olona. Zany hoe sadika izy, zany sadika zany de mahita fafinaretana amin'ny olona miforotra aminy. Zay zany le tena, zay zany io olona tokana, io olona tokana mampiororo atsika io zany. Ambaranareo tsara hoe mentalement, psychologiquement, socialement mampieritreritra ny momba azy. Satria tsy nisy repas miaraka amin'ny famille na miaraka amin'ny zanany, fa de hoe repas tsy fantatra hoe olona alaina sary reny ve alaina sary par silence, satria izy moa miasa amin'ny hôtel sy restaurant de mody mitsangana eo izy manao selfie de ohatrany hoe mihinana an'le sakafo ao izy sa manahoana zany le izy de hoe invité nary miantsoantso olona rehefa hoe andeha ho ariananina za. Tena hoe zany ohatrany hoe se faire grand. Ohatrany zany hoe za lehibe, za tian'olona. Ny olona rehefa tianao de tianao foana fa tsy mila ianao no miteny an'izany. Tsy mbola misy olona miteny hoe za intelligent, za beau gosse, za sportif, za milamina tsara. Tadidio fa ny contraire an'izany le izy. Beau gosse zany tsy mila tenenina fa tonga de hita. Olona milamina zany tonga de hita amin'ny tarehany sy ny zavatra ataony, action eto amin'ny Facebook. Ny intelligent zany tonga de fantatra zany, tsy mila fantarina zany fa tonga de fantatra. Ka zay olona tokana mampiororo atsika io. De ahoana ary ny fomba fiatrehana ny mpampiororo sy ny intimidateur toy ny olona tokana lazaiko aminareo io. Voalohany indrindra zany, antanio izy hoe za tsy mahay fa inona ara le tena hainao, mba avoay eto hoe ny fahaizanao, mahay inona moa ianao manavendrana anay io. Azonareo antanio izy nena navoakako eto amin'ny Facebook hatramin'ny PV ny soutenance ny doctorako, navoakako eto hatramin'ny note nanomboka rehetrarehetra zavatra tokony confidentiel, navoakako eto nena ny diplôme. De
Antaninareo izy hoe ianao manamavomavo anay, manambanimbany anay io. Inona moa le tena fahaizanao mba avoay ara hoe le fahaizanao fa zay te hianatra aminao. Azonareo zay mba te hisondrotra. Tsy T2 tsony zay fa mba te hiakatra T3 de ampianaro raha zay fa alohany ianao ampianatra anay. Ny mpampianatra zany tokony mahay no mpianatra. De rehefa mahay no mpianatra de mba misy baoritra, mba misy bagage. Fa raha mbola Wikipédia no entiny de tena hoe tsy zany. Zay zany ny fomba fiatrena anazy zany de manontany anazy. Faharoa, le izy milamina mba atoroy anay hoe le milamina. Ianao milaza manana trano, alefaso vidéo ndre mandeha hoe ianao midina amin'ny tomobile de makao amin'ny tranonao de mba tianay ho hita hoe takiny ahoana zany tranon'olona milamina zany. Marina aloha tsy hitovy am'le tranontsika kely efitra raisy mahandro rianjoro-trano reto Madagasikara, tsy hitovy fa mba tianay ho hita hoe standing aninona loatra le an'le olona miseho manebatebaka anay, asay voatoriny. De fahatelo, io zanaka nirehareana io. Reo zanaka nirehareana reo, avoay ny sary, avoay hoe miaraka am'le izy tena mifandray am-po am'reo ve, fa so de frustration fotsiny. De izy moa dommage tsy afaka mody aty Madagasikara, ary tsy voa tam'izao izy tsy afaka mody ta Madagasikara fa tram 2015. Tam 2015 izy efa nody taty fa nahita faisana. No io vava mitsontsona io. Izy efa tsy afaka mody aty. De azonareo de niany malahelo zany tena makarary fo anazy ho atsika le harceleny zany, raha ianao mivezivezy makany andafy. Raha ianao gasy ka mivezivezy makany andafy, raha ianao mipetraka any andafy ka makaty Madagasikara, tena mampivontony fony. Raha ianao mahay, tena tsy zakany. Tadidinareo le ankizy lauréate tamin'ny baka iny. Le ankizy lauréate tamin'ny baka iny de tena nanovany mihitsiny. Ohatran'ny hoe zany hoe mba tena inona, za zany te halala hoe inona kay ny zavatra nianaran'ity olona ty tany Ankatso, de hatramin'ny firy amaneka izy ny tao. De mba navita diplôme ve izy. Satria zany tena hoe ny olona rehetra ataony lasibatra. Ny vehivavy vadim-bazaha tena tsy zakany mihitsiny. Satria mba mavita trano aty Madagasikara, mba manamanan-javatra, zahay tavaratra mo. De zay tena number 1 tsy tiany. Tena hoe tsy tiany. Ohatrany hoe tsy fantatra zany hoe maninona, za zao zany zao de tena hoe dinderony za. Tsy mahay ninina. Zany. De mila ny olona ohatran'ireny zany tena hoe mila antanina mihitsiny. Antanina mihitsiny izy rehefa bokainy zany tsika manomboka zao io olona io tsy makaiza. Efa niteneniko teo zany. Na intellectuellement, na matériellement sy financièrement, na socialement io tena mbola mametraka baraingo. Mandra-piproveny hoe tena milamina izy. Nefa za tsy mino an'izany. Olona milamina zany tsy mipoerapoera ohatran'io. Olona milamina mpanambadiana tsy mipoerapoera ohatran'io. Olona milamina hoe ny zanaka sy izy mifankahazo am-po amin'ny zanakany tsy manao ohatran'io. Olona intelligent zany jamais miteny hoe za bande intelligent. Fa manova remise en question foana. Aza lololony zany nareo. Nandehana tany andafy, iny tsy idirantsika eto. Iny tsy idirantsika eto. Fa iny moa zany nataony geste. Hoe za ty tsy tratran'ny délestage, za ty tsy ohatran'izao. Ohatray. Et alors? Et alors? Tsy possible mihitsy zany. Za ve tany Amerika de hiteny hoe aiza le délestage zay? Za ve tany Canada de hiteny an'izany? Tsy azo ampitahana. De zay nataoko anareo. Ok, hiditra amin'ny zavatra farantsika, question sy réponse. Ye, question sy réponse zany de aveo partage sy témoignage zany. De asa ahoana ny anaovantsika anazy ty fa
Oui, fantatray zany ka fantatray zany ahoana ny anaovantsika anazy ty satria betsabetsaka anareo nandefa message sy ny contacter anaka ty zany hoe te hiditra amty live ty izara ny expérience anareo tamin'ny olona io satria be de be loatra ny lasibatra n'zany be de be loatra ny olona ataoko hoe simbatiny de efa niteneniko teo foana moa zany ho atsika rehetra zay nampijaliany azo valiana tsara izy efa nameko teo ny stratégie izy moa manana compte betsabetsaka efa manana compte vorondolo betsabetsaka zany izy fa soiany aloha zany aloha hoe atsika rehetra tsisy atahorantsika zany izy fa izy mbola tsy afaka miditra ty aloha satria raha ohatra ka eto amin'ny internet izy manao ohatran'ireny de raha miditra ty vao maika loza ho atsika de soiany zany aloha izy mbola bani ary io fa depuis 2015 fa tsy zavatra vetivety teto de tsy masamody eto iny de ato fotsiny ny vavaka mila zany tsika dingana voalohany zao fa hoavy zany ny fotoana anaovantsika ataontsika hoe hetsika anankiray mihitsiny ande destabilisena anazy mba hanatsarany an'ity fanadroadronatsika rehetra ty ary indrindra zany mialatsiny amin'ny namana zay tsy kristianina fa zay kristianina misy pasteur ty de vakitaraina mihitsiny hoe tena hoe makarary zany le zavatra ataony fa ny olona moa zany tsy sahy fanetra fa ohatrany hoe miady amin'ny adala ony de tsy mety fa tena hoe ny fivavahana kristianina de tena anisan'ny lasibatra n'ty olona anankiray ty de za moa zany mbola miandry an'le débat foana fa nefa fahitako anazy tsy sa manao débat izy tsy sa satria apôstôly ny eritreretiny anaovana débat satria izy zany mila matanjaka fa rehefa nefa izy le piantsy mihitsy hoe avy aty ianona manao débat hitanareo am'izay le olona faible rehefa atrenaka zay ataoko hoe rehefa petanareo izy amenareo indray mandeha mafimafy de miforotra eo foana zao zany angataka débat aminazy hatram'izao arirarirana azonareo nefa vehivavy mbola tsy lehilahy mbola vehivavy de alaivo sara an-tsaina am'zany nefa le mampiororo olona le mampatahotra olona eto izy de angamba aloha ajantsika eto zany le izy fa misaotra tsika rehetra fa mbola anao stratégie tsara tsika fa iny olona tokana iny tsy maintsy destabiliser tsika tsy avela tsika manambanimbany atsika iny tsy avela tsika miteny atsika vendrana sy T2 tsony iny amboaritsika momba an'iny samia masada olo satria iny olona na intellectuellement iny mbola mampieritreritra olona mampiasa Wikipédia zany tsizy na matériellement financière izy mbola mampieritreritra ary farany socialement iny olona malheureux olona mampalahelo frustré olona vizana amin'ny fiainana manirery de mitady anenjanana zany hoe mitady olona anaovana ataony victime zany zay oui instable affectif oui satria mihinana rery foana izy de zay ok de zay indray ary de raha natsaratsika ty vidéo ty de partageo de aza manaiky lololony ny olo tokany intsontsika tsika tsy malagasy vendrana zany atsika tsy T2 zany izy no misy problème de saia mamaly anazy ary za eo zay mbola mila stratégie de miaraka mijery an'izay eo tsika ok bye bye indray ara de azadino misabone am page Rijasoa Manana.